faly indrindra ry havana amin'izao alahady zao a mahatsiaro ireo martiorantsika tena hoe arena ary reharentsika kristianina malagasy ny fananana an'ireo martiora reo inganeka tsy ho tantara fotsiny zany fa tena hoe ampandiny tena atsika atsika fiangonana zavy mba manana fanahin'ny martiora zavy mba taranaky ny martiora tsy hoe pastera fa pastera taranaky ny martiora venao zay mifampietreretana ho antsika ary miraba manokana anareo eselkia zay tsika sotro fitiavana ambavaka amin'izao alahady fa 9 ny volana aogositra zao ny antombavaka ho anareo a ny firarintsoa ho anareo dia hoe ho lehilahy taranaky ny martiora ry havanao zay no hany zavatra irinay ho anareo lehilahy taranaky ny martiora ary mitaiza ny ankonany ho taranaky ny martiora ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 Stefana martiora voalohany ary possible ho an'ny Stefana ny ho martiora satria lehilahy feno ny fanamasina ny afatra ho antsika fiangonana androany dia ny hoe ry havanao Katsaho ny ho feno ny fanahy masina Mandrakariva zay le afatra ho antsika Katsaho ary raha marina raha ny tena soratra masina jerena tsy hoe Katsaho ny ho feno fanahy masina fa araka ny teny apôstôly Paoly Katsaho ny ho fenoina ny fanahy masina Mandrakariva zany ny afatra ho antsika fiangonana ahoana hoe Katsaho ny ho fenoina ny fanahy masina Mandrakariva zay ry havanao zay ary satria tsy antombavaka tsika FJKM zany no hitantsika n'izao zavatra gauche à droite io rivotra mitsoka ao amin'ny FJKM isan'ny ambaratonga io hitan'ny tompo zany dia miteny hoe oreto a Katsaho ny ho fenoina ny fanahy masina Mandrakariva salamo 1:30 inona ny fahamarinana voalohany ampatsahivon'ny tompo atsika zay mikatsaka zany hoe ho fenoina ny fanahy masina Mandrakariva izany salamo fa 1:30 ny andininy faharoa salamo fa 1:30 ny andininy faharoa iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy atongilana amiko ny sofinao faingana amonjy ahy aoka ho vaty lamiko fiarovana mafy ianao sy batery fiarovana hamonjena ny lehilahy ny mpino katsaka ny ho fenoina ny fanahy masina Mandrakariva dia lehilahy na olony vavaka zany ny olona fenony fanahy masina ry havana olony vavaka io ataon'ny Davida hoe Jehovah io ianao no hoe lofako faharoa atongilano amiko ny sofinao eo amin'le andininy fahadimy eo an-tananao no atolotro ny fanahiko teny malaza be izy io teny manomboka fatatsika isotro fitiavana io teny teo ambavany Jesosy io raha nomboana teo amin'ny azo fijaliana izy zay mahatonga ampandinika teny hoe tsy ho teny salamo 31:5 io fa ny salamo ray manontolo dia milaza ny momban'i Jesosy ary ny zavatra lazaina voalohany momban'i Jesosy sady tena Andriamanitra sady tena olombelona tonga tetỳ an-tany dia lehilahy ny vavaka manomboka izy marika toko voalohany tototra izy ny andro voalohany nanomboka ny esany toriteny izy tao amin'ny sinagoga dia eo mpitoriana teny ohatran'izao izy
mihetsika ny fanaratsiny le lehilahy anankiray tonga dia nidina izy dia niesana le lehilahy. Avy eo taoriana an'izay dia hoe nanasitrana ny olona nanana ny rofo rehetra tao amin'io tanàna io izy. Nielo ny lazany, nielo ny fahefany. Dia nielo ny fahefany zavatra nitranga, ny pitso maraina, andro faharoa niasany tetỳ an-tany. Dia hoe nitady azy, vahoaka no nitady azy. Inona ny zavatra nataony? Inona ny zavatra nataony? Nandeha nitokana vao maraina alina tany amin'ny toerana mangina izy mba hahazahoany vavaka. Zany no hanombohan'ny journée Jesosy ny journée fitokanana am-bavaka ry havana. Zany olona feno fanahy manompoka ny journée am-vavaka ary mitokana izy mba azony antoka hoe tsy vao tabataba fo elingely. Tsy le asa famonjena marary, tsy le asa famoahana demonina na maika an' Jesosy, fa ny fitokanana am-bavaka. Raha tsy zany tsy manana hery sy fahefana izy anatanterahana ny mission. Ary ny mpandinika rehetra izay manazava an'ity, manazava ny fiainan'i Jesosy, dia milaza an'ity fahamarinana ity hoe Jesosy dia hoe lehilahy tanteraka ary nampisehony fahatanterahany tamin'ny anehoany ny dépendanceny tamin'Andriamanitra, fiankinam-po fiankinan-doha amin'Andriamanitra. C'était un homme parfait qui a montré sa parfaite dépendance vis-à-vis de Dieu. Ho lehilahy parfait ianareo ampisehony zany dépendance nareo zany amin'Andriamanitra. Sarotra amintsika lehilahy zany, za lehilahy amin'ny Toriteny, sarotra amintsika lehilahy zany hoe mampiseho dépendance zany na amin'izy na amin'izy. Fa aoka isika ho lehilahy, aoka isika ho olony vavaka. Ary ny ahafantarana hoe mivavaka amin'ny fotsika isika dia manao tahaka ny Davida hoe Jesosy atonga ilany amiko ny sofinao. Sala miteny sika rehefa mivavaka ao tsaintsika eo, miteny amin'ny Jesosy ambonitsika hoe Jesosy atovy amin'ny vavako ny sofinao. Maninona no miteny an'izany? Miteny an'izany satria fantatry f'Andriamanitra velona, Jesosy velona. Zany ivavahako zany. Fa tsy mivavabavaka manao plivava eo, fa mivavaka manao plivava dia gaga tsy misy valim-bavaka, dia gaga dia leo vavaka, dia tsy olony vavaka zany havanao. Enarantsika zany hoe Jesosy atonga ilany amiko sofinao. Ahoana hoe Jesosy atonga ilany amiko ny sofinao? Indray mandeha indray hoe Jesosy atonga ilany amiko ny sofinao. Mety zao fiangonan'ny vavaka isika isotro tiavana, ho lehilahy ho vehivavy ny vavaka ry havanao. Zany reo martyra reo, lehilahy vehivavy olony vavaka no nanompoka ny fanenjehana 1835-1836, nanompoka ny fandrarany ranavalina voalohany kristianisme, fa nitereny iverina ny fomban-drazana malagasy ny rehetrarehetra misy andihana kristianina. Tsy nanaiky an'izany fa ny vavaka antsokosoko izy. Vavaka aloha izy tao ambatonakanga tao, vavaka izy amin'ny alina ry havana, amin'ny alina amby 12 alina izy no mivavaka. Ovintsika mbanakaty am-piangonana tamin'ny 12 alina zany, tsy tankaty isika satria tsy feno fanahy masina ry havanao. Dia rehefa voarara tratran'ny polisy hoe mivory ambatonakanga anetrany tsirairay ny fandimby mandray, dia tsy nahazo any le kristianina satria izy mivavaka eo sady mira. Dia any am-tendrombohitra any akakina Katsaho no mivory. Ny andro avy orana, fa manatsara zavatra le andro avy orana satria rakotry le tabataban'le orana le feon'le hira zany ry havanao. Zany ny olona feno fanahy masina, modely ho antsika malagasy zany. Zany aoka isika ho kristianina Fenoina Mandrakariva ny fanahy masina. Sotran'ny tompo ry havana any amin'le hoe cellule de prière hoe
mpiara-miary tory amin'i Jesosy ato misaotra amin'ny fiangonana nandray azy tsy mora zany le larobe amin'ny fitokatra amin'ny valo iny misaotra ny tompo 100 roapolo amin'ny 100 telopolo amin'ny 100 misaotra ny tompony amin'ireo roapolo amin'ny 100 no amin'ny telopolo amin'ny 100 ireo sy ilazana zany mialatsiny any amin'le teny kirana zay mahita zany ary misy olona zao vitsivitsy tsy mpivavaka ato isotro fitiavana nareny tsirony dia taona zany havana zany fa zany ny havatra ho antsika ry havana ataovy sérieux ny vavaka vava amin'Andriamanitra velona vava amin' Jesosy velona nampimery havana namana tamin'ity taonty izy tsy lazaiko hoe avy volananina fa sao dia fantatra roa izy avy ety izy dia pastera tena variana mihitsy aho zay sendra fanena tamin-dranona masoko tiridiry mivandravandra be izy mandritra n'le vavaka zay le zavatra aza manao an'izany havana dia nydinihako nahita an'izay nydinihako mandray fanasany tompo tsy mandray fanasany tompo akory izy fa inona ny atongavanao aty ary ny tena mahavariana ao izy sy ny namany dia mandritra ny toriteny inary zany tsy olona feno mifanamasina zany havana tsy olona feno mifanamasina aoka isika menakavy ho Fenoina Mandrakariva ny fanamasina dia ho lehilahy ho vehivavy ho olony mivavaka avatra iteny amin'i Jesosy hoe atonga ilany amiko ny sofinao Jesosy fa ianao no hialovako tsy homenatra mivavaka aminao ary ianao no fierovana mafy ary hanafaka ianao amin'izay hoe fandrika arato zay mikasaina amandrianana zay ny fahamarinana voalohany aoka ho lehilahy aoka ho vehivavy olony vavaka ataovy sérieux amin'izay ny vavaka fahamarinana faharoa Matthieu 7:7 ny andininy fa 2:7 sy fa 4:7 dia raha antsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy hoy Jesosy taminy tsy mbola novakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro ary avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga io masintsika 44 ary zay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovo ny anjerany dia ho mongomongo fahamarinana voalohany ataovy sérieux ny vavaka aoka ianao olony vavaka fahamarinana faharoa dia hoe ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy ahoana hoe ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy farany hoe ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy efa lazaina ombieny teto ry havana fa le fehizoro ohatra dia ry amin'le andolamboatra sao dia le vato ery ananiny ery ka raha voatsahany io vato eo ampovoany io dia mirodana rehefa miteny ny soratra masina rehefa miteny ny fanahy hoe ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy dia dinio hoe raha tsoahano ny fiainako ve Jesosy dia mirodana ny fiainako rava ny fiainako ruine ny fiainako tena zany hoe ny fiainanao rava ny fiainantsika ry havana ho an'ny sasany rehefa maty ray aman-dreny izy rava ny fiainan'ny sasany ny ruine ny fiainan'ny sasany rehefa maty vady izy maizina amin'ny sasany ny fiainany miaizina amin'ny tany aman-danitra rehefa mandevon-janaka izy eno ok tsara itsetretsetra ruine ny fiainany
rehefa maikilan'ny afo a ny tranona ny amin'ny paviona sy ny takizany. Ruine ny fiainana rehefa voaroba amin'ny mpangalatra fanana. Ruine ny fiainana. Fa maninona ny ruine ny fiainana? Satria reo riavanao no hoe vato fehizoro ny fiainana. Ary possible hoe ampandalovan'i Jesosy amin'izany izy, hidongian'i Jesosy aminy, za atao vato fehizoro ny fiainanao, za atao vato fehizoro ny fiainanao. Fa tsy reo zavatra ny tany izay tsika reo riavanao. Misy olona mivarahotsana satria ohatra zao. Fa tsy mampanina azy ny tsy manana an Jesosy ny fiainana. Ny essentiel dia les positions aty am-piangonana. Ny essentiel dia les fanompona aty am-piangonana. Ny essentiel dia les positions amin'ny fiarahamonina. Zany ny tenenina antsika. Kenao fenoina mandrakariva ny fanamasina. Ary rehefa fenoina mandrakariva ny fanamasina ianao, ny tareha ny fanamasina anao, dia hoe apetrao amin'izay io Jesosy eo amin'ny toerana tokony ananany, to vato fehizoro ny fiainanao. Reto loham-pisorona reto riavana dia tena hoe tsy nanome toerana an Jesosy, mazava ho azy rehefa mamaky azy, tsy nanome toerana an Jesosy izy tao amin'ny fiainany, tsy nanome toerana an Jesosy izy tao amin'ny fisainany sy tao ny eritrerina, fa nanday izy hoy ny filazantsara. Riavanao, rehefa tsy apetraka ho vato fehizoro ny fiainanao Jesosy, ivo ny fiainanao Jesosy, malahelo amin'ny tenenao, namany manday ianao, namany manday ianao. Ahoana zany olona hoe manao an Jesosy ho ivo ny fiainana zany? Ireny andiny fafito amin'ny telopolo ary noho ny farany dia naneraka ny zanany izy. Jesosy io zanaka io. Manao an Jesosy ivo ny fiainanao ianao, tu commences par le commencement. Mandray azy ho tomponao sy mpamonjinao. Dinio ihany hainao tsy enjery zany, fa sao dia mpamonjinao izy, fa tsy hainao ilay mandray azy ho tomponao. Misy tompo eo a, zany aty misy mpanompo riavanao. Misy tompo eo a, aty misy andevo. Zany ny olona manao an Jesosy ho vato fehizoro ny fiainana, mandray azy ho zanak'Andriamanitra, mba ho raisintsika, mba azahoantsika lalana, zo sy fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany ny vato fehizoro ny fiainantsika. Andiny fahavalo amin'ny telopolo hoe manao azy ho mpandova. Riavana, Jesosy nge no andovan'ny lanitra. Jesosy no andovan'ny lanitra. Ary efa any izy, miantsontsika izy mpiara-mandova aminy, ka raha tsy fantatrao izy hoe io le mpandova, raisinao izy hoe ho zandry ho zokonao, dia eo koa ianao hoe Jesosy, ay moa ianao le mpiara-mandova amiko, ary no ianao no azoko mandova ny lanitra. Fa raha tsy ianao ny lalana sy famarinana ny fiaina, za tsy andovan'izany lanitra zany, tsy hitako izany lalana makany amin'ny ray zany. Zay riavanao, zay. Zany ny olona manao an Jesosy ho fehizoro ny fiainana, mandray azy toy ny zanak'Andriamanitra, mandray azy ho toy ny mpiara-mandova aminy, zany hoe lanitra zany. Ary io tsy azo no hidivirana io. Andiny faefatra amby efapolo, ary zay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro. Le vato io Jesosy io zany, Jesosy. Amin'ny fiainantsika isan'andro, io vato io. Rehefa tsy ataontsika ho fehizoro ny fiainantsika izy, dia ho torotoro ianao, tsy mandainga zany tenin'Andriamanitra zany. Ho torotoro ianao, ho torotoro ny fanahinao, ho torotoro ny sainao riavanao. Sainao hiamaizina rehefa tsy ataonao fehizoro ny fiainanao. Jesosy riavana, jamais ianao ahitan'izany fiadanam-po zany, jamais rehefa tsy ataonao fehizoro ny fiainanao izy. Anaty tahotra mandrakariva ianao, anaty orooro,
mandrakariva ianao ry havanao. Etsetra zay dia hoe olona ho potraka satria tsy nametraka an' Jesosy ho fehizoro ny fiainana. dia ozy izy ny soratra amasa zay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro ray zay fa nazovo ny anjerana aona tsara moa zany. Le voalohany teny hoe potraka amin'le vato, le faharoa hoe le vato ianjera. Le hoe ho potraka amin'ny vato Jesosy tonga tamin'ny 2 taona lasa zay, iny vato iny tonga 2 taona lasa zay. Mangataka izy aminao hoe atao fehizoro ny fiainanao za. Fa le hoe nazovo ny anjerana milaza ny fiverenany indray zany ry havanao. Zay le puissance ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny andininy anankiray milaza zavatra anankiroa, événement anankiroa ngezabe. Voalohany fahatongavan'i Jesosy tamin'ny 2 taona lasa, faharoa ny fiverenany. Itsara ny velona sy ny maty ry havanao. Dia hoe nazovo ny anjerana amin'izay fotoana hiverena zay omonkomongo. Zany ny soratra ry havana, omonkomongo. Ary zany no antontonan'ny tompo atsika androany. Ianao aoka ho Fenoina mandrakariva ny fanamasina, dia ny fanamasina mbola hiteny aminao ampy ty fomba mpivavahan'ity pastera atao vato fehizoronao amin'izay. Jesosy alo appliqueko amiko le izy ry havanao. Zany fa za tsy te homongomongo raha tsy hiverina izy amin'ny fotoana hiverenana. Zay ny fahamarinana faharoa, ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy. Asa toko fahafito. Asa toko fahafito. Ny andiny fa 5:10 dia raha tsika mamaky. Ny anaran'i Jesosy, fa Stefana feno ny fanamasina dia nibantsina lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. 56 dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Andiny fa 59 ny anaran'i Jesosy, ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay ny antso hoe ry Jesosy tompo raiso ny fanahiko. Ny olona Fenoina ny fanahy mandrakariva ry havana dia miova fijery ka bantsina lanitra, mianatra bantsina lanitra. Ny olona Fenoina ny fanamasina mandrakariva dia mibantsina lanitra. Mandray au sérieux ny vavaka, manao an' Jesosy fehizoro ny fiainany, ary fahatelo maninona? Mibantsina lanitra. Io nge fahafatry ny apôstôly Paoly, saino ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Jesosy Kristy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Katsaho ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Sika menakavy alaim-panahy katsaka sy saina isan'andro zavatra ety an-tany ry havanao. Ndao hianatra hibantsina ny lanitra, ndao hianatra hibantsina ny lanitra. Fa rehefa mibantsina ny lanitra ianao dia toy ny mianatra manana ny fijery avy any an-danitra. Tanareo rehefa hoe ny ambony avion dia mijery ny ety an-tany, mijery an'ity tany misy atsika ity. Misy fotoana tena kely sy bitika ny ety an-tany ity, kely sy bitika ny ety an-tany ity, satria avy any ambony ianao no mijery, avy any amin'ny habakabaka ianao no mijery. Zay le izy. Fa rehefa hoe mijery ny ety an-tany ianao
manana fomba fijeriny tetany ianao zavatra bitika ohatran'iny dia maka proportion tsy tapesipesena jerena avy any an-danitra indravana kay zavatra tsisy dikany kay zavatra farany zay bitika zany inona lazaina eto hoe karazany farany zay bitika troambato nge Stefana eto hoe troambato ho faty nge Stefana eto apotary parenthèse dekona inganeka ho maro ny lehilahy dekona ato taranaka Stefana ry avana troambato dia zany ve tena zay mipastera fa kely sy bitika ie kely sy bitika zany raha oharina amin'ny hoavy mandrakizay omaniny Jesosy azy ry avana tsy azontsika zany kely sy bitika ny fijery avy any an-danitra zany hoe fitoram-bato any Stefana zany satria inona zavatra goavana be hitany Stefana inona zavatra goavana be hitany Stefana nahitany voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra olona feno fanany mahita an'izany avana nahitany Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra zavatra ambarantsika amin'ny fanekempinoana tonoana isana alahady dia niakatra ao any an-danitra Jesosy petraka aiza eo ankavanan'Andriamanitra ny ambara ny fanekempinoana dia Jesosy mipetraka fa eto hoe hitany Stefana Jesosy nitsangana ry havana teo ankavanan'Andriamanitra mahafinaritra ny fitenin'ny Toriteny tsangany Jesosy andray any fanahiny Stefana sotrany tompo efatra amin'ny louange sika nahazo an'izany teo tsangana Jesosy andray any fanahiny Stefana ary averina amintsika ombeny inona ny zavatra mitranga rehefa maty ho an'ny olona rehetra na ny mino na ny tsy mino hoe modimandry amin'ny teny frantsay hoe miresaka ny Stefana eto hoe modimandry il s'endormi ny vatantsika na vatany mino zany na vatany tsy mino dia ateriny any am-pasana matory ao izy marina le mandry izy le mandry ampiadanana faran'izay diso fa le hoe mandry ao amin'ny fasana izy ambara-patonga ny fitsanganana amin'ny maty fa ho an'ny olona toandry Stefana zay modimandry eo amin'ny tompo fanary avanao dia enao ihany dia miakatra any amin'ny Jesosy arak'izay hitantsika eto zay tsy tokony hatahorana fahafatesany maintenant raha hoe mpandala fomba fivavahana ianao isana alahady any mihelo ianao vatanao pasana fa fanahinao avy hatrany dia mamantana any amin'ny helo zany famarinana fototra mbarany soratra masina mba tsy hatahorantsika intsony zany fahafatesana tsisy maniry eto anizanizy ao faty zay fa zany noho izy ary tena hoe tokony ho réflexe ho antsika ry havana zany hoe rehefa mandalo loha saliko ny fahafatesana isika tokony réflexe ho antsika no hoe Jesosy taka an'izay nataonao teo ambony hazo fijaliana Jesosy apetraka am-pelantananao ny fanahiko ary rehefa any aminareo anynareo misy eo amin'ny ankonanareo mitokantranonareo olona toa hoe ambavaona ny fahafatesana tsy azo pastera tsy azo mpiandro eny c'est pas grave fa teneny Jesosy atolotra ao an-tananao fanahiny ty mpanomponao ty zandrikelinao dia zany menaro manomboka izao ry havana raha ohatra izy mbola matsiaro saina dia teneny araka ilay fampianarana atao amin'ny baiboly ndao ianao hanolotra fanahinao eo tanan'i Jesosy fa afaka faran'izay tsotra zany ry havanao fa afaka faran'izay tsotra raha ohatra efa koma tsy mahatsiaro tena ilay olona noho le Matthieu 18 raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona ka mangataka izany dia omeny ny raiko azy any an-danitra izy zany ray malalo ndreto izay mivady ndray izay mianaka tondram-bavaka an'ity mpanomponao ty atolotray eo an-tananao fanahy zany ny fiainam-pinoana ry havanao zany ny pratika ny finoana zany bantsina ny lanitra mandrakariva ka mahita ny akely sy ny abitiky ny zavatra ety na zavatra mahafaly na zavatra manahirana zavatra mahasositra fandriky ny fahavalo zavatra bitika izany
zavatra bitika izany. Bantsina ny lanitra ary farana todika aminareo vehivavy a satria lehilahy noentina mbavaka androany ndao vehivavy miara mamaky amiko ny andiny fahenipolo vehivavy ihany vehivavy ihany hoa ny anaran'i Jesosy dia nandoaliko izy a ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo aza atao hely ny anie zao ota izao. Aza atao hely ny anie zao ota izao. Stefana zany a vavaka amin'ny Andriamanitra rainy a vavaka amin'i Jesosy hoe reo mitorabato areo aza atao hely izany. Saoly alisany nankasitraka le mpitorabato a dia inona fa valim-bavaka nataony Stefana ry havana io niovan'ny Saoly a ho Paoly izay le puissance le vavaka. Fa maninona mitodika aminareo vehivavy? Mitodika aminareo vehivavy satria lehilahy fantatro ny toetra anay lehilahy, fantatro ny tsy fahaizanay lehilahy manaja vady zany, mity vady zany, manompo vady zany, tsy hainay zany dia atao vavaka roa io ho anay. Anaro zay, ok, anaro zay. Rehefa hitanao tsy mandaitra tsy dia mandaitra angelay fa nanarana roa. Fa za teneniny zay fa teneno amin'i Jesosy. Zay le zavatra. Jesosy hitanao io vadiko io. Mbola gaga ihany nanambadiko an'io. Fa dia zay aloha le izy efa eo. Fa hitanao indray mbola nataony tamika ny tsy maraina. Hitanao indray mbola tsindrim-paingitra ny sabatra nataony sy ny karazany. Tanao io maso midiridiry ohatra ny kastanana amono iny. Aza atao helony izany. Aza atao hoely izany. Zany ranabavy malala, zany reny malala. Vavaka ampianarin'ny tompo atsika fiangonana. Raha te hanova lehilahy ianareo, teneno amin'i Jesosy aza atao hoelony zany. Somary efa lava le toriteny fa aka 3 minitra. Misy zavatra tiana zaraina tantarana lehilahy satria Alahady atserovana ny martyr eto ry havana. Bokin'ny pastera Rabarty. Dia ato amin'ity boky ity tantarana martyr anankiray antsoina hoe Rafaralahy Andriamazoto. Io no martyr faharoa le fonina tery Ambohibotsy. Tantarany Rafaralahy Andriamazoto sy tantarany lehilahy antsoina hoe Rafiakarana izay hoe nitory taminy ka nitaona azy ao amin'ny tompo. Tena tsara fefara Rafaralahy Andriamazoto raha tsy fefara Rafiakarana. Ary ny lesona ny firariana dia ho taranaka Rafaralahy Andriamazoto tsika tsy hisy ato taranaka izany hoe Rafiakarana zany. Io Rafiakarana io dia olona teny Anjanahary teny. Teny amin'isy ny Rafaralahy Andriamazoto. Dia Rafaralahy Andriamazoto zanak'ampanana dia nanana trano izy dia ozy izy Rafiakarana andao anaovana fitaom-pivavahana ao aminao. Dia Rafiakarana no nitarika zany. Fa Rafaralahy Andriamazoto io hoy pastera Rabary, izy mampetrany fitaom-pivavahana io mbola tsy nandray an Jesosy. Dia inona ny kasihan'ny tompo azy? Hoe tratra ny vai fito tampoka izy. Zay nanomboka ny eritreretan'ny Rafaralahy Andriamazoto. Zavatra faharoa ny kasihan'ny tompony fony dia hoe nananjokilahy izy mba naniry ho manambonahitra isolo an-dada kanjo lavin'ny mpanjaka. Dia ozy izy pastera Rabary hoe nanomboka teo ozy izy dia hoe mamy ny fiainana Rafaralahy Andriamazoto. Dia teo izy ry havana no hoe nanomboka namaky baiboly. Teo izy nanomboka nanolo-tena, ary tsy nanolo-tena fenanolo-tena fa tena hoe nanolo-tena tanteraka ho an'ny tompo zany.
ary tsy ny teniny ihany ozy izy tenany ihany ozy izy pastera rabaro natolo an'ny tompo fa hoe ny fananany rehetrarehetra amin'ny mazanaka ampanana azy a nandova tany izy ary io tany io a dia zarainy telo ampahany kely a ho azy mivady ampahany kely indrindra ho azy mivady ampahany lehibebe kokoa nataony hoe anohanana ny mahantra ary ny ampahany lehibe indrindra dia natao hoe anohanana zay kristianina trapanenjehana zay le izy ravana zay ny amin'ny raha faralandry mazoto dinna ny zavatra nitranga tateoriana raha fiakarana zay tena hoe lehilahy nianatra lehilahy nanantsaina lehilahy nainy toriteny ary tena hoe nitokin'ny kristianina zay nalala azy taoriana ny kabary ny ranavalina voalohany février 1835 le nitenena tao hoe mandrara ny fomba fivavahana kristianina mandidy amin'ny olona iverina amin'ny fomban-drazana dia niemotra hoy pastera rabary lasa afafa raha fiakarana gaga daholo ny manodidina azy fa hoy pastera rabary raha faralahy Andriamazoto rery no nangoraka azy dia ozy izy raha faralahy Andriamazoto tamin'ny raha fiakarana ianao no nanoro lalana anay ozy izy nefa ianao indray tia no diso lalana tohatra ianao mampakatra olona nefa tsy mba ho tafakatra engane ka tsisy taranaka raha fiakarana ato riavana taitra ihany votsindrona tampony ihany raha fiakarana dia hoe nilaza tamin'ny raha faralandriamazoto fa iverina amin'ny fivavahana izy ina zavatra nitranga hitany raha faralandriamazoto fa osaosa ara-pivelomana raha fiakarana dia niaraka niombona varotra izy niaraka niombona varotra io inandray zavatra nitranga kitiany ny devoly raha fiakarana nitrosa tamin'ny raha faralandriamazoto izy avy eo indray tsy averiny le trosa aviliny le entana niteneniny raha faralandriamazoto izy ampiralaina no itenenako aminao tena tsy mety zany inona nataony raha fiakarana nitorinya tany amin'ny ray niaro raha faralahy Andriamazoto dia io tokoa raha dia samborina gadraina raha faralahy Andriamazoto ary ny alohana ho faty nentina tery ambopotsy izy dia inona nataony no tonga tao ambopotsy tantara pastera rabary mivavaka ho an'ity tany ity raha faralahy Andriamazoto mivavaka ho an'ny kristianina teto amin'ity tany ity raha faralahy Andriamazoto ary ny faranana tamin'ilay vavaka Jesosy tamin'ilay vavaka Stefana tao hoe Jesosy atolotra eo an-tananao ny Fanahy rehefa vita izay dia le foniny izy namantana any an-danitra izy riavana namantana any an-danitra izy dia mitantara le mpandefona riavana tena hoe velony eritreritra fatratra izy tsy hainy no adiny ny mandra-pahafaty nohony ny fiadanam-pony sy ny tsy fananany raha faralahy Andriamazoto tahotra na kely azy ary ny zavatra iray tena naraiky tahotra le mpandevona naraiky tahotra sy fatratra dia izao ny randra faralahy dia ny fatsitsitra niakatra avokoa ka no heveriny hoe nanondro an'Andriamanitra zay ny antso-tody zay fitantaran'ny pastera rabary azy riavana zay le mpandevona fa teny ndray-mbava momba ny farahany raha fiakarana tena ratsy fefara raha fiakarana nananteny izy anakarena noho ny hoe fitoriana ny raha faralahy Andriamazoto ny contraire no nitranga latsaka atao anaty fahoriana lalina izy tsy nahazo izy nasombony kely azy tamin'ny areniny raha faralahy Andriamazoto riavana dia hoe ozy izy pastera rabary tsy tapitra tamin'izany anefa ny fahoriany raha fiakarana fa tonga fadiranovana ny fanahiny no ny fanondrona ny fieritreretany azy namponen'ny ray niaro tany mananjara izy nefa mba hampangina ny feon'ny fieritreretany dia tsy mba niary izy
fa ny loka sy ny sotrotoka nataony, ary ny hafarany dia maty ny Ferinaina, tsy ny fono afa-tsy ny vorodamba teny akodiny. Raha tsy fiaina, raha tsy fehefara tahaka ny Jodasy raha fiakarana, ka raha tsy fahafaty tahaka azy koa. Ry havanao amin'izao alatin'ny martiora zao, miantso antsika ny tompo, tsika tsirairay mba tena hoe andeha mendrika an'izany hoe taranaky ny martiora zany, taranaky Davida, taranaky Jesosy, taranaky Stefana ara-panahy. Zany ny antsoina antsika ry havana, taranaky Rasalama, taranaky Rafaralandre mazoto, ary enganye noho ny fahasoavan'ny tompo ho arovany isika menakavy, tsisy ho taranaky raha fiakarana eto. Ho an'Andriamanitra irery any voninahitra ho amintsika menakavy fahasoavany. Amen.